filoham-pirenena tany Toliara ny mahakasika ny fampiasana ny teny hoe mivovo manahoana ny fahitanao an'izay amin'ny mahafilohan'ny repoblika filohan'ny pirenena ny Andry Rajoelina. Za aloha tsy nahita dia tsy naheno. Le olona sady tsy nahazo tsy nomena no mbola latsaina anova fandatsana teny mavesatra ohatran'izany. Paolo, hainao moa zany dikany teny mivovo zany? Dina ny dikany tena dikany. Le tena dikany. Mazava ho azy raha tena mivovo alika. Dia ny filohan'ny repoblika ve dia heritreritra hanao alika malagasy. Na tsy hoe za hiaro azy zany na hoe amin'ny fo madio fotsiny. Ay fo madio zany. Mitenenako hoe filohana repoblika ve dia teny hoe alika ny gasy. Tsy fantatra. Kofina ndray Paolo Emilio raha nivahiny tao amin'ny fandarana manokana novokarin'ny Kolo TV tamin'ny 7 Martsa 2024 lasa teo. Nanao izay faraheriny niaro an'ity fitondrana ny Rajoelina ity izy. Fa mbola saika tsy nahita olazaina manoloana zavatra mifamafao eto amin'ny firenena izay manjoa ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mazava ho azy fa tsy ankiafina intsony ny mampisolelaka azy. Ity fandarana ity dia fandarana Ankitsipo izay novokarin'ny Kolo TV tamin'ny 7 Martsa 2024 lasa teo ary vahiny roa samihafa no nivahiny tamin'ity fandarana ity. Dia ny voalohany Paolo Emilio Raolonarivo solona valina ary ny faharoa Pasteur Edouard Tsarahame ary Yves Richard mpanao gazety ny Kolo TV kosa no nandrindra ny fandarana. Lohateny vitsivitsy no noresahana sy ny adian-kevitra tamin'ity fandarana Ankitsipo ity fa roa ihany no hosingantsika eto. Dia ny voalohany ny raharatsy fandriampahalemana, ny faharoa dia ny fiteny tsy mendrika ataon'ny mpitondra firenena eto amintsika. Ary nosinganana manokana amin'izany ny voambolana mivovo izay nampiasain'ny filoha Andry Rajoelina tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy raha nitsidika ireo trabona izy tamin'ny andro vitsivitsy lasa izay. Ndahoary kofina tsy nahita olazaina Paolo Emilio raha nanontanian'ny mpanao gazety ny Kolo TV ny heviny makasika ny voambolana nampiasain'ny filoha Andry Rajoelina tany atsimon'ny nosy dia ny hoe mivovo. Tsy nahita havaly Paolo Emilio. Tsy fantatra hoe matahotra sao andiso an'ny filoham-pirenena izy na mety misy antony hafa na leo ny namaly hoe tsy mbola naheno ny filoham-pirenena ny teny mivovo zany Paolo Emilio ary tsy mbola nahita ary tsy mahafantatra vaovao makasika n'izany izy. Moa zany terme isan'ny tarika risabe nambaran'ny filoham-pirenena tany Toliara ny mahakasika ny fampiasana ny teny hoe mivovo manahoana ny fahitanao an'izay amin'ny mahafilohan'ny repoblika filohan'ny pirenena ny Andry Rajoelina. Za aloha tsy nahita dia tsy naheno. Fa veloha pasteur ny tantara azy. Niezaka namerina sy nanazava tamin'ity televiziona ity Pasteur Edouard Tsarahame hoe tena nisy ny fampiasan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny voambolana hoe mivovo tamin'ny vahoaka malagasy tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy izay tsy nahazo ny jiro kit solaire na jirona koa no afantaran'ny maro azy ankehitriny. Traboina olona traboina olona ao anatin'ny fahasairanana no andehanana ray aman-dreny. Ao anatin'izay izy no miteny fa hoe ny olona rehetra izay tsy nahazo an'ilay jiro no mivovo. Izy aloha tsy niteny hoe Pasteur Edouard na ny mpanohatra vaiko tsara fa olona rehetra izay tsy nahazo an'ilay jiro no zarainy no mivovo. Indikanao an'izay zany. Voalohany aloha tsy haiko ny fandikana le teny malagasy hoe mivovo. Raha izay faharoa fahatelon'izay marary aho amahanako Toliara. Longoko reo eo mitavandra filoham-pirenena hanome raha azy hiteny hampahery azy fa mivovo gn'andesina Toliara agny. Dia tsy misy toerana hafa ve tokony hitenenana an'izay. Tsy misy fomba hafa ve azo hitenenana an'izay satria ray aman-dreny araka tenenin'ny Paolo eo mba tokony hipetraka amin'izay teny ho an'ny rehetra zay. Nataon'ny Pasteur Edouard Tsarahame zany rehetra zany mba tsy hahafahan'ny Paolo Emilio mitady excuse tsy hanehoana hevitra manoloana ity fampiasan'ny filoham-pirenena ray aman-dreny eto amin'ny firenena ny voambolana hoe mivovo.
fa mbola tsy nasakana ny Paolo Emilio tsy amaly any fanontaniana napetraky ny mpanao gazety teo aloha ihany zany. Mariana fa navery ny mpanao gazety ny Kolo TV napetraka indray ny fanontaniana makasika ity fampiasan'ny filoham-pirenena ny voambolana mivovoa ity. Ary no mafisina tamin'ny andin-dahatsoratra avy tao amin'ny lalam-panorenana ny tsy mahamety ny fampiasana fiteny mivovoa izay nampiasain'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ireo vahoaka malagasy tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Fa mbola kofina ihany Paolo Emilio namaly an'izany fanontaniana zany ary nitady lalana tsy anehoana hevitra makasika izany izy. Tsy fantatra izay tena antony. Dia zany novaliany tamin'ny ohatra maro samihafa izany rehetra zany toy ny resaka accident, resaka tsy fampiny fanabeazana, toy ny tsy fananana fo madio mandray resaka izay ataon'olona, ny resaka insécurité izay tsy misy dirana amin'ity raharaha ity. Fandao inoantsika ny valitenin'ny Paolo Emilio. Fantaniana tiako atongavana ao anatin'izay Andriamatoa Paolo raha olona rivo misy an'ilay andininy fahadimy amby efapolo amin'ny lalam-pandrenina raha tsy diso resaka hoe garant-ana unité nationale ny filoham-pirenena no ohatrany miantoka an'izay raha tsy diso ao anatiny raha zay ataontsika hoe fomba fiteny zay manahoana ilay fiantohana izay resaka firaisam-pirenena zay. Tsy fantako inona moa zany ny teny malagasy ofisialy fa marobe ny terme argotique ampiasaitsika rehefa miresaka. Dia zay mantsy zao itenenany hoe piaroniza zay na tsy piaroniza. Fa ny zavatra hitako eto dia miandry zavatra latsaka tsika. Dia ny zavatra latsaka iny no activena dia iny no tsongoloana dia ndefasana zavatra marobe dia tadiavana protagoniste amin'izay hoe nareo zao viseny ity sy ny sisa raha hitanareo zany tratrany loza mpiarakodiana tery andro amin'ny 5 maraina dia ny alahelon'ny sasany za tsy maty sady tsy nahafaty olona fa ny fiara ihany no raha dia misy ny teny hoe mamolery dia rehefa natao ny test alcométrique dia sy mamo zany nahafantatra ny zavatra nanjoa fa izay ho mbola tsy ampy le fanabeazana amin'ny fo hadio ny vahoaka malagasy dia zay mba ataon'zalahy sangisangy hoe satria moa miezaka mitsoka miezaka ny tsy aneho hevitra mahakasika ny fampiasan'ny filoham-pirenena ny voambolana mivovoa ity Paolo Emilio dia miezaka mafy izy manodina resaka manova resaka ialana amin'izany fanehoan-kevitra izany. Fa tsy nanaiky an'izany Pasteur Edouard fa mbola ny sotomin'ny verina ihany Paolo Emilio manoloana ity resaka voambolana mivovoa izay nampiasain'ny filoham-pirenena ity. Ndao arahantsika Pasteur Edouard Tsarame misintona ny Paolo Emilio iverina aneho hevitra amin'ity resaka mampitsoaka ny Paolo Emilio ity. Unoa i Paolo fanontaniana eto miteny hoe ny filohan'ny Repoblika no miantoka ny unité nationale. Zay le fanontaniana. Dia izay no tokony valianao. Matoa izy mandeha makagny. Matoa izy mandeha hatrany an-droka, hatrany am-pania, hatrany amin'ny toliara rehetra iny hijery maso le traboina fa tsy nety ny traboina ny Antananarivo rery ihany no jereny. Ça fait partie n'izay fitadiavana an'izay unité nationale zay. Fa zay fampiasana an'izay voambolana zay manahoana le voambolana mihitsy zay tsy nahazo an'ilay jiro no mivovo zay tsy nahazo fa nanino ireo olona reo tsy nahazo ary iza tsy nanome azy. Ho anareo eo anivon'ny RMDM manahoana ny andraisana an'izay tena hoe ameako azy ny anjara fitenenako zasy amin'ny DRM enao no anontany ho anareo satria rehefa miteny zahay dia lazaina fa hoe mampianatra olona fakahalana izany arovantsika mba tsy hisy zany fakahalana sy fisaraham-bazana zany zay nena arovantsika eo miteny an'izay zahay hoe non mba tsy mety kosa re olona matoa reto olona reto tsy nahazo an'izany tsy sitrapony nefa enao fa izy sady tsy mahazo enao miresaka voakanao mivoy an'le fakahalalana sy sian'le unité nationale le olona fanampy izay no tsipian'ny Pasteur Edouard Tsarame mazava tsara fa ny voambolana mivovoa dia mazava ho azy fa tsy misy tsy mahafantatra an'izany hoe tsy misy afa-tsy ny alika no mivovoa izany fa tsy nanaiky an'izany Paolo Emilio tokony ho raisina amin'ny fo madio ny resaka ataon'ny filoham-pirenena hoy Paolo Emilio fa tsy hitarina hatrany amin'ny fankahalana
hoy Paolo Emilio namaly ny Pasteur Edouard. Ndao aratsika ny famalina izy ireo tamin'ity fandarana ity. Le olona sady tsy nahay tsy nomena no mbola latsaina anova fandatsana teny mavesatra ohatran'izany. Paolo, hainao moa zany dikany teny mivovo zany? Dina ny dikany tena dikany. Han? Le tena dikany. Mazava ho azy raha tena mivovo alika. Dia ny filohan'ny République ve dia ny heritreritra hanao alika malagasy. Na tsy hoe zahiaro azy zany na hoe amin'ny fo madio fotsiny. Ay fo madio zany. Nitenenako hoe filohan'ny République ve dia teny hoe alika ny gasy. Dia tsy fantatra. Fa mivovo. Fa enao no mandrorotra azy hitondra le resaka any amin'izay finalité zay hoe alika ny gasy. Mivovo. Mivovo. Nefa ny andrasan'ny vahoaka aminao zao dia teny hoe sao dia resaka diso zany sao dia zavatra hafa ny teny pitaina fa tsy enao mihitsy no hamoaka an'izay hoe ny mivovo dia alika. Mazava. Dia enao nefa pasteur dia henoan'le olona le izy hoe ka izy ndray moa no henoan'le olona. Izy ndray no henoan'le olona re. Torteny. Izy ndray no tokony henoan'le olona. Teny fahendrena no ka izay zavatra makany amin'ny tsy tokony hitara. Izay tsy mety zay mihitsy no ijoron'ny pasteur manitsy azy. Ahitsy zany. Na filohan'ny République ary miteny anazy ahitsy satria tsy mety. Tsy mendrika atsika zany. Tsy fiteny tokony ataontsika zany. Indrindra moa fa le maharay aman-dreny. Ankoatr'izay, ny resaka mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra dia mirongatra amin'izao fotoana iresantsika izao. Mazava ho azy fa mizara roa samihafa ny fanehoan-kevitry Paolo Emilio sy Pasteur Tsarame Edouard. Ho an'ny Pasteur Edouard Tsarame dia tsy fahombiazan'ny fitondram-panjakana no mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Mahantra ny vahoaka malagasy, nona, tsy anasa, ny kolokolo manao ny ataony. Mazava ho azy fa mirongatra arak'izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana noho ireo tsy fahombiazana maro samihafa izay ataon'ny fitondram-panjakana. No amafisin'ity Pasteur Edouard Tsarame ity fa ny lahateny izay nataon'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny 2024 no mamintina ny fitondrany an'i Rajoelina amin'izao fotoana iresantsika izao. Ndao aratsika kely zany. 2024 mbola tsy mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao nanana an'izao teny izao ary indramako le teny hoe tapaka ny jiro tamin'izahay tsy mananasa ny tanora be dia be ny zavatra teneny zao le teny ny filoham-pirenena tamin'izao fotoana zany azotsika verina eto amin'ity haino-manjery ity zany raha ohatra ka ilaina mba tsy hanasoketana olona fotsiny hoe afa ny ndrikendriana na zavatra hafa tahaka an'izany fa zao ny teny misy fanjakana ve eto. Miankolopa moa ny namako ato satria tompona andraikitra. Zay ny atao hoe tompona andraikitra. Manaiky ny andraikitra zay napetraky ny lalàna amin'ity. Ka zay koa misy fotoana izay rehetra hoe misy fanjakana ve eto. Raha misy fanjakana eto tokony misy mpitondra fanjakana koa zany eto. Raha misy fanjakana dia tokony misy mpitondra fanjakana. Zany hoe inona ny rôle zay mpitondra fanjakana zay nambarany teo hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Voaro ve le vahoaka sy ny fananana? Tsy apetraksika ny fanontaniana dia tsika rehetra mamaly azy. Ho an'ny Pasteur Edouard Tsarame zany ny ataoko hoe ny filohan'ny République miainga amin'ny filohan'ny République no isan'ny foditra le olana amin'izao fotoana izao. Aleo tsika tsy mihodinkodina fa tonga dia hitsina le resaka ankitsopo ny fandaharana n'ity androany ity. Ye satria nanao fianianana amin'ny lalam-panorenana ny filohan'ny République. Fa hitandro ny atoy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Ray zay faharoa nametraka ambaratonga pahefana rehetra dia ny filohan'ny République araky ny lalàna. Apetrakintsika amin'ny fanontaniana. Namaly ny etaeta ny vahoaka malagasy ve zavatra nataon'ny filoham-pirenena? Tonga amin'ny fotoana iretraretan'ny filoham-pirenena azy ve ny firenena malagasy ankehitriny? Apetrakintsika zany zay. Ho an'ny Paolo Emilio manokana dia tsy fahampian'ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny tompona andraikitra no mahatonga sy mampirongatra ny ankehitriny izao. Raha hitsy ny resaka dia OMC tsy mahafehy ny asany hoy Paolo Emilio. Le izy resaka fandraisana andraikitra. Misy fotoana misy betsaka ireo tompona andraikitra tsy mahavoara iny andraikitra. Ka zay ny taritako azy hoe
dia isaorana mazao zareo tariny préfet ny fivorianao Tomasinao hita amin'ny ainao manjery hoe tsy tokony hoe misy kasika voataitra zay le maha conception le organisme any tokony manao conception na politique sécuritaire fa tsy misy ka foana zay vao manao opération dia tsy mety le opération fa tokony opération sanandro zany hoe raha itsina ve le resaka reo mpikamba ny OMC reo ve zany tsy mahavita ny andraiky ny araky ny tokony ho izy a mahatonga zava-misy amin'izao fotoana izao za aloha dia tsy arony olona tsy mahavoariny gazy satria zay ny asan'ny fanjakana miarony vahoaka sy ny fananany dia matoa ny tendrenareo nomena andraikitra mahakasika an'izay dia tokony hanaon'izay asa zay tsika no disony Paulo Emilio ny filazan'ny pastera hoe filoham-pirenena no anisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'izao tsy fandriam-pahalemana izao. Raha ny amin'ny manokana dia tompon'andraikitra daholo ny tsirairay. Ao anatin'izany ny pasteur, ny mpampianatra, ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny maro hafa. Ny zavatra hita ankehitriny hoy Paulo Emilio dia fankahalana no betsaka indrindra fa toy ny ataon'ny pasteur Edouard araka ny nambarany tamin'ity plateau-ny Cool TV ity. Ny teny lazaina dia tsy filoham-pirenena no tompon'andraikitra amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa efa misy ministera izay miandraikitra an'izany ary misy ministra tompon'andraikitra voalohany amin'izany hoy Paulo Emilio. Fa responsable daholo ny rehetra namana io. Ao ny ray aman-dreny ara-drazana, ao ny ray aman-dreny isa-tokantrano mananatra an'izany amin'ny fitezana mba tsy hoapefy, ao ny ray aman-dreny ara-panahy mitovy amin'ny pasteur zay manatrika antsika eto dia saiko moa aiza moa zao ny fiangonana mba hitorian'ny filazantsara mba hananarany vahoaka malagasy satria samy zanany daholo ankareo vahoaka malagasy mitsindrona sy mitsindrona lefinareo mbola tsy nahita azy aho mba niteny or zareo aza mifamono tsika malagasy fa zavatra hafa no hitako ao Belera izy angamba mety ao ny fiangonana na ery amin'ny Magro dia mba tokony raisina kosa ny andraikitra maray aman-dreny am-panahy zay pasteur fa aza dia tia manilika fotsiny danao za manao mea culpa dia miandry anao mba hanao mea culpa fa ailikanao le izy ny mpampianatra ny an-tsekoly ao daholo ny le misy fokotany sy ny sisa tokony hifananatra fa ny olana amin'ny pasteur misy modely tsy mety asehonareo ray aman-dreny indrindra nareo ray aman-dreny ara-panahy ka raha ny resaka nareo manely fifankahalana neto amin'ity firenena ty sika nefa sika milaza fa mpivavaka dia misy teny zay ao amin'ny baiboly ao hoe ahoana ny fomba hitiavanao ny Andriamanitra tsy hitanao nefa ny présidentanao mba hiezaka sy ny olona miara-miasa miezaka mpandroso le firenena tsy tianao ny raha lahinao tsy tianao zay zany le resaka anatin'ny le baiboly ao satria moa no raisin'ny Paulo ho fankahalana ny fanakianana izay ataon'ny mpanohitra indrindra fa fanakianana izay ataon'ny pasteur Edouard manoloana ireo zavatra tsy mety maro sy fandikan-dalàna maro samihafa izay ataon'ity fitondranan'ny Rajoela ity dia tsy maintsy nanitsy an'izany i pasteur Edouard. Diso izy ny filazana fa mankahala ny filohan'ny Rajoela izy. Diso izany ho izy satria manitsy ny diso ihany miteny ny zavatra tsy mety ihany no ataon'izy ireo amin'ny maha ray aman-dreny ara-panahy azy ireo amin'ny maha mpanohitra azy ireo. Diso ihany koa izy ny filazana fa tompon'andraikitra amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny ray aman-dreny ara-panahy satria tsy afaka mamory mpitandro filaminana ny ray aman-dreny ara-panahy ary tsy manana fahefana hibaiko ny miaramila na ireo mpitandro filaminana hanao ny asany izy ireo fa ny azy ireo dia ny manaitra ny tompon'andraikitra miteny ny zavatra tsy mety ary misintona lakilosy fanerana. Matoa nomena fitaovana ny mpitandro filaminana, matoa nomena moyen ny mpitandro filaminana, matoa nomena vola ny mpitandro filaminana hiasa hanao any fandriam-pahalemana zay mandavatao. Zany hoe misy tsy mahavita ilay asa zany ao anatiny. Hainao zany miaiky ihany hoe misy tompon'andraikitra zany neo dia le mpitandro filaminana sy le olona nitantaraiky teo. Fa ianao zany misaoty ambony any tsy misaoty le finianana amin'ny lalam-pandroenany ihany no averinao fa zao no vao mitafateny hoe hay tena misy tompon'andraikitra zany manandrify an'izay nomena fitaovana nomena moyen nomena inona sy inona hampandrina an'izay fahalemana zay zay ny nitetsika ivina dia ndao tsika hampatsiahin'ireo olona reo raisiny andraikitra fa mijaly ny vahoaka malagasy fa tsy tonga dia resaka politika no hitondrana azy fa mandalo teknika aloha tsika mandalo amin'ny zava-misy hoe iza marina ny tena premier responsable amin'ny resaka sécurité dia zay isika vao
mandeha makany am'le olona nanao fanianiny fianianana amin'ny lalam-pandroenana enao miteny hoe nizaravary sy ny sisa sy ny sisa aiza anatin'ny lalam-pandroenana mandrara fa tsy afaka mizaravary ny filohan'ny repoblika dia enao ne olona ray mandrena-panahy zay manetry tena no asandratra maro dia maro ny zavatra resana manoloana ty toedra raha ity fa izay ihany no resantsika androany aza dino misabonesy manisy zay mano videontsika amanaraka indray